Tsy manaiky fananganana ny JIRAMA nalaina tamin'ny lalàna 720 tsipika 420 sy amadiana ny JIRAMA orinasa mpitady tombatra ireo mpiasa ny JIRAMA mifondrona ao amin'ny Tambabe manodina ny tenany sy afaka mikarakara ny vahoaka malagasy ny JIRAMA ka tandondoza ny vahoaka malagasy ny firenena amin'izao fotoana izao. Miantso ny filoham-pirenena ifampiresaka mivantana aminy arak'izany ny mpiasa ny JIRAMA mifondrona ao amin'ny Tambabe. Eo ihany koa ny tokony anenjehiny ireo atambazotra mpamotika ny orinasa JIRAMA ho hiatrany reto mpiasa ireto. Tsy manaiky ny fananganana ny JIRAMA nalaina tamin'ny lalàna 2014-014. Tsy manaiky ny amadiana ny orinasa JIRAMA ho société commerciale na orinasa mitady tombom-barotra fa kosa ny orinasa jiro sy rano malagasy dia tokony hijanona hikarakara ny vahoaka malagasy tsy mitady tombony fa manodina ny tenany afaka mikarakara ny tenany sy ny vahoaka malagasy. Mitodika aminao zahay fa tandindomindoza ny seha-piariana rehetra eto Madagasikara, tandindomindoza ny vahoaka malagasy, tandindomindoza ny mpiasa ny JIRAMA. Avonina anarina ny JIRAMA fa ny vahoaka malagasy misitraka herinaratra sy rano sotro madio arak'izany ny Tambabe. Amin'ny fanjakana 100 isanjato ny JIRAMA araka ny fanambarana nataon'izy ireo hatrany. Ijoro ary anamafy ny fitakiana ireto mpiasa ireto rehefa tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo amin'izay fihaonana amin'ny filoham-pirenena izay. Vonina izahay Tambabe ny mpiara-miasa JIRAMA manerana ny Madagasikara hanarina ny orinasa JIRAMA amin'ny fanjakana 100 isanjato tsy maka tombony ho an'ny olombitsy. Vonina izahay hikarakara ny vahoaka malagasy. Raha tsy mivaly efa nanapa-kevitra ny Tambabe zany efa mety hiroso amin'ny fitokonana ny mpiasan'ny JIRAMA. Tsy latsaky ny 3 arivo ny mpiasa ny JIRAMA nandray anjara tamin'ity fihaonam-be notanterana teto Antananarivo ity izay mifarana androany. Nisy olo tena avokoa ny mpiasa ny JIRAMA manerina ny Madagasikara.